dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izay fa mahazatra antsika izao fiainana ny zarana atoko sy mino fa andinika tsaratsika manoloana ny afatra izay omen'Andriamanitra antsika vavakisika Jehovahandriamanitra ray eo mametraka eo am-pialan-tanana indray ny fotoana fo izay rahana aminao atao fitsapanay ny fanatrehanao amin'ny sabatanao atao fitsapanay fa tsy mitsahan'ny teny ianao fa zay ny manampitsofina atao fitsapa ny firenena fa tsy misy fahafahana tanteraka afa-tsy ny fiverenana aminao dia matoko sy mino fa hiasa mikeran'ny tompo amin'ny androninahitra ao mba tsapan'ny olona rehetra fa ianao ny Jehova misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Falomeraby antsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva tsy verenantsika lava ny zavatra mitranga tao amin'ny mpanjaka voalohany toko 20 tamin'ny vanim-potoana izay nanjakany Ahaba na dia teo ary ny fahadisoana raha mijery ny tantara ao alohantsika satria ty Ahaba ty dia nanambady vehivavy anankiray izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mampitika izy mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany kanefa tsy nijery zany fahadalany Ahaba zany Andriamanitra mpanjakan'ny Israely izy fa nampitondra faisana zanak'Israely raha mamaky ny mpanjaka voalohany toko 7 tsika zavatra mitranga dia misy zavatra tena manahirana mihitsy nataony Ahaba kanefa teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy nijery an'izany Andriamanitra fa nijery kosa izy le vahoakany izay tena mijaly dia tsy namaly ny Israely araka ny toetra ratsy ny Ahaba fa namaly kosa ny Israely arakaraky ny fahatserovany ny Israely any Jehova ka na Ahaba ary rehefa nanaky ny teny Jehova na dia ratsy azy dia miditra mitsehatra Jehova nareo indrindra ny tokony andinihan-tena misy vanim-potoana ange ny ankamaroan'ny olona dia voafitaka ty fahaizany ty fahefanananany ty voly ty voninahitra dia tena tsy manontany an Jehova intsony amin'ny zavatra tokony atao fa tena mampiseho mihitsy ampipony hoe za nianatra za manambola za manam-pahefana manjary adinony fa ampelantanan'Andriamanitra izy ary ny zavatra ataon'ny olona tsy misy fafabela amin'izany na tsara na ratsy fa mamaly ny olona arak'izay ataony Andriamanitra tsisy hafabela mihitsy ary zay no tena tokony ampatahotra indrindra raha toka mpanompon'Andriamanitra na dia eo raha ny fahaizana ny fahalalana eo ny fahefana sy ny zavatra rehetra ka raha mbola mitony tena miantso ny anarin'Andriamanitra dia matahorana ny fitsaran'Andriamanitra fa raha namafy rivotra tsy maintsy mijinja tadio ary eo no tena mampatahotra eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra satria ny akamaroan'ny firenena jentilisa rehetra hatramin'ny testamenta taloha mandraka tiany androany dia metehatra amin'ny heriny sy ny tanjany izy tsy mieritreritra mihitsy hoe hamaly angeo Andriamanitra io fa saingy mahari-po Andriamanitra miala-menina amin'ny olona ary indraindray ohatra ny tena metimety foana le zavatra ataon'ny olona miny mandahan'Andriamanitra fa misy vanim-potoana tendren'Andriamanitra ary tsy ho zakany ny valiny eo anatrehan'Andriamanitra kanefa dia isaoran'Andriamanitra satria ty firenentsika ty dia firenena azo lazaina fa matahotra an'Andriamanitra fa mampahatsiaro fotsiny ny zavatra tokony ataontsika ndrao dia manaonao foana ka tsy mandeha amin'ny fahamarinana anenitsika ao ariana kely eo taty amin'ny mpanjaka voalohany dia zavatra misy dia ireo ny Siriana nametraketraka nandrahona ny Israely ary tena niteny mihitsy tamin'ny fahefana nananany sy ny hery sy ny tanjaky ny miaramilany nanao ampimamba ny arenan'ny Israely mbola tsy namely ndikan'izay zany dia zao hoe na dia teo ary ny fahaleovan-tena nananany Israely ny ankondota amin'ny Siriana izy
manaiky ny fanapaha-kevitry ny sirianina izy eny fa na de manasazy raha ny sirianina de manaiky izy maka ny arem-pirenena manaiky izy satria matahotra mbola tsy tafaverina marina tamin'i Jehova tsy nanontany an' Jehova de io ny zavatra mitranga tsy iverenatsika zany satria tena fampitahorana nataony Benadada miaraka amin'ny miaramila ny rehetra ary manahirana le zavatra nitanterahany eny arenany fananany vola fotsy ny volamena eny hatrany mivady aman-janako ao mantsena hapa ananako fahefany rehefa kelikely n'iny indray ampitahoriny hapa aniraka amin'ny mpanompoko irako reny mpanompoko reny ary tena hiditra ny tokantranonareo isava alainy daholo zay mahafinaritra masona tsy azonao sakanany zany tonga saina ihany ahaba de nitodika tamin'i Jehova de inona ny voka mivadika satria le teny indromentona ny raha ny mpanompo ny haba zao ny lazainy Beniadada zao ny teny Beniadada ndray mandeha fotsiny ny mpaminany ny teny zao ny lazainy Jehova tanjaka voalohany toko 17 faharoapolo ny andiny 17 arindro nisy mpaminany nanantona ny haba mpanjakan'ny Israely ozy ka nanao hoe zao ny lazainy Jehova hitanao va reo olona marobe rehetra reo indro atolotra eo tananao reo anio ka de fantatro fa zany Jehova eo mivanim-potoana tsy hitany olona tsony lalakaleany miditra an-tsehatr'Andriamanitra ary io fidinan'Andriamanitra tsehatra io mampitanaka io reo olona tsy hainao eritreretiny eo eo mivanim-potoana eritreretany sirianina fa eo amin'ny faratapony heriny izy miseho Andriamanitra fa mahery no izy Andriamanitra miseho zany tamin'ny androny Elisa zay fahitatsika teto anatin'ny heriny mihitsy ny sirianina fa tonga ny Elisa teo ampovoan'ny Samaria ary ny fahitana nampahitana ny mpanompony Elisa nahavariana mihitsy satria ny varaotsana izy manoloana ny miaramila tsy toko sy firohana na ny didina amely azy rehefa nahiratra ny maso ny mpanompony de nanome toky Elisa za matahotra hoso mombatsika de be lavitra ireo marina amintsika zany raha miverina amin'Andriamanitra tsika na inona mety hoerin'ny fahavalo mombatsika be lavitra no momba ny fahavalo rehetra na eo ara-ny hery sy ny tanjara ananany ary porofon'Andriamanitra zany ary zay no andraindraitsika ary zay ny antony fampahirezana tsy misy fanakianana an'izaniza fa antso ampitiavana atao amin'ny olona rehetra hatramin'ny faratapiny ka hatramin'ny ambanindrindra hatramin'ny filompitatana amin'ny firenena ka hatramin'ny olo-pirenena isatsokajiny hatramin'ny mpitantana ara-panahy mba hiverina amin'ny famarinana ka hatramin'ny mpinotsotra hatramin'ny fiangonana rehetra tsy hakanavaka antso natao ampitiavana mba hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fo rehetra ka naiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra tsy amboamboarina ka hitaizany olona olo-pirenena vanina de ho hitatsika fa manampy Andriamanitra miasa Andriamanitra miady Andriamanitra de ho gadotsika ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika tonga ny teny nampitaina tamin'ny Ahaba tanao reo olona marobe reo atolotra eo tananao reo izy ary andiny 7 sy manaraka no diriatsika hoe Ahaba amin'izy ary hoy izy zao no lazainy Jehova amin'izao tokony komanda ny fanapahany isa tokony ozy de hoy izy ary no amely aloha ianao ihany hoy izy zany hoe na de eo ara ny olona zay fidiny Ahaba tena hiatrika miaramila ny sirianina mibaiko azo avy amin'i Jehova ianao ilay mitantana mihitsy naoka hosa anohatra ny fahavalo zay nkety tiana tao ohatran'ny samy hafa indray le zavatra mitranga eto nitatsika tare amin'ny androny Elisa tsy niatsika ankely miaramila fa ny fomba fiady tsy midika zany hoe mipetrapotsiny tamin'izao fa niady ny zanak'Israely fa ny fiadin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fiadiny zao tontolo zao fa tonga amin'ny miaramila natao teo ampovoan'ny Samaria reo miaramila reo
lanja lefina tondra fitaovam-piadiana hamonoana fa ny fiadiana nasainy Elisa ny tanterahany mpanjakan'ny Israely sy ny miaramila fitiavana le fahavalo manao fanasana de rehefa so mandeha fa eto somary hafa kely indray fa ny hevitra ao ambadika zay rehetrarehetra zay hoe ianao Rehaba zay mitantana firenena oka mihitsy ianao ny ololarana ampiseho amin'ny vahoaka zay tantaninao mba hanohatra ny fahavala zay mitady hamotika ny firenena ianao mihitsy de inona ny zavatra mitranga vakitsika ny 1:5 ny andamina ny sadoviny komandany fanapahana isa tokony izy ka 2:30 no isany le olona voafidy tao anatin'ny zanak'Israely 2:30 fotsiny 2:30 fotsiny ary manaraka izany izy de nandamina ny olona rehetra izy de ny zanak'Israely rehetra ka 7,000 no isany eritrereto am'izany ake tena olona tena raha eo anatrehan'ny isan'ny Siriana tsy misy dikany zany kanefa amin'ny alalandreo mitondran'Andriamanitra fandresena tsy misy dikany zany ireo zany ny olona voatendry hosa hijoro anohatra ny fahavala fa tsy azo lazaina kosa hoe rehefa tena tambatra ke hoe ny 2:30 sy ny 7,000 zany vo eo ny ray alina reo tsy ray alina fotsiny ke ny zanak'Israely fa mihoatra n'izany ny zanak'Israely fa raha mitaha kosa amin'ny Siriana marobe kanefa amin'ireo alalan'ireo olom-boatendry olona nofidina manokana mba hanome fampaherezana zanak'Israely rehetra de olona tena tena olona vonona iaty vonona anaiky nytoromarika napetrak'Andriamanitra tamin'ny alala ny mpaminany de io no ny fidiny mpanjakan'ny Israely araka ny baikon'i Jehova araka ny baikon'i Jehova eo mifidy olona isa tokony eo amin'ny zanak'Israely zay natratra 2:30 ary tao anatin'ny miaramila nitsongaina manokana de misy 7,000 de reo no nivoaka ary nivoaka izy ozy noho ny tatao vonana ny andro fa Beni-Hadada ny sotro omamo tao an-trano ratsakazo de izy sy ireo mpanjaka 2:30 zay nanampy azy ary ny zatoviny komandany fanapahana isa tokony ozy nivoaka voalohany ireo zany nandeha meloha ary Beni-Hadada naniraka ozy ka de nilazana hoe misy olona efa nivoaka avy any Samaria de hoy izy ataovy sambobelona izy ozy na ho avy havana na ho avy iady satria inona ny zavatra nataony tsy niambina ry Beni-Hadada satria vao nahafantatra fotsiny fa nanaiky aba hoe tena ka ny vadinao ny arenanao ana avokoa de nifaly izy ireo ho afaka maka izy ny zanak'Israely eo ambany fahefahatsika mifaly mijeriko ny fahavitsiny zanak'Israely de hoe tena tsy sevitra fa tsy maitso manaiky ireo nifaly ny sotro ka mamo kanefa tsy fantany eo fandrika ho azy io fandrika ho azy io matetika angeny olona rehefa misy zavatra tsy mety ataony mahazo arena amitsirariny mifaly izy fa tsy fantany zavatra hiatra aminy rehefa avy eo tsy fantany zay zavatra hitranga aminy ary eo no hiditra an-tsehatr'Andriamanitra hoe tena tsy mifahefana nananana tsy miery sy mitanjaka nanana tsy mifananana olona be de be ka hifaly am'izany hoe tena nahadaolo ny arena rehetrarehetra de hoe tsy hisy taka fa miditra an-tsehatr'Andriamanitra tsy nefa efa misy lamina napetraky Jehova nampitaina tamin'ny aba nandeha ny mpitarotolo lesa tokony sy ireo le 7,000 la kanefa teo anatrehan'izay ohatrany tsisy dikany fieritreretany Beni-Hadada an'izany olona tsy misy dikany olona vitsikely reny le ataovy sambobelona izy na izy havana na izy ho avy iady ataovy sambobelona tsy mandinika itsony zany hoe sove ny zavatra kendrenireto olona reto fa tena tsy atokisany fa raisy no fahavalona ataovy sambobelona any am'izay
dana fatory zany hoe anapatra ny fahefana mba ivarahotsana ny zanak'Israely. Inona nefa ny zavatra mitranga ny 5:20 ka hatramin'ny 1:20 dia nivoaka avy tao tanàna ireo zatovy ny komandany fanapahana isa tokony reo izy sy ny miaramila izay nanaraka azy ary samy nahafatolona ray avy izy rehetra dia vaky nandositra ny Siriana ka nianjehan'ny Israely ary Beni-Hadad mpanjaka ny Siria nandositra tsovaly mba mipitaingy tsovaly sasany ary ny mpanjakan'ny Israely nivoaka dia namely an tsovaly sy ankalisy dia nahafatesana be dehibe ny Siriana satria nahoana tsy niambina ny Siriana natoko tena natoko ny heriny natoko ny famarony natoko ny fampitahorana nanana natoko ny fiediny natoko ny voninahiny kanjo tapitapoka teo tsy nampozy avy amin'reto zanak'Israely natao fahirany reto namely azy vaky nandositra daholo tsisy tafajanona avy amin'izy zany tsy meriny zanak'Israely no mitoko izay naomena tare amin'ny 5:13 hoe zao nolazain'i Jehova reo olona marobe rehetra reo indro atolotra eo tananao reo anio dia fantatrao fa zany Jehova ny fandresena avy amin'ny Jehova ary zay no nasainy Ahaba ny teny tare amin'ny 5:20 raha nampitondra teny ho an'ny Beni-Hadad hoe tena aoka izay vo misikina ozy tsy mba irehare taka ny efa mama na ohatra hoe araka ny ary amin'ny baiboly dika teny diemina ampatsiovy ny Beni-Hadad zay voalazany obolana hoe aoka zay vao miainge tafika ozy tsy irehare toy ny efa nandresy aza misioka fa mbola tsy tafavoaky ny ala tsy fantatrao ny zavatra hitranga ary eo ny tena tokony hitandremana manimba nge ny areny manimba nge ny voninahitra manimba nge ny fahefany manjary tsy atserovana ntsony ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga ny olona manao foana kanefa ny tsy fantany miodina tampoka eo satria Andriamanitra mitsinjo ny firenena rehetra zany vahoaka zany ange tena tian'Andriamanitra manaraka angambo ijerevantsika hoe firenena anankiray zay tena jetlisa tsy manana ny Jehova Andriamanina ary tena ny zavatra tena nikendreny Jehova dia ny andringana azy fa rehefa le vahoaka ray manontolo niaraka amin'ny mpanjaka miverina tamin'i Jehova hafa ny toe-javatra mitranga ary zay nge naondrasan'Andriamanitra amintsika tsoka kanefa eo foana le mpaminany mananatra ny mpanjaka ary tamin'izany vanim-potoana zany mbola voninkiaino ny afatra nampitain'Andriamanitra tamin'ny mpanompony tamin'ny mpanolotsaina ara-panahy ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany zay tsy izy fa Ahaba rehefa nivoaka mpandresy izy nahafaty olona be nandositra ny Siriana afaka angezy zanak'Israely tonga ny vahaolany tsy mihery ny zanak'Israely fa fahefana avy amin'i Jehova fa ny 2:20 ary ilay mpaminany nakany amin'ny mpanjakan'ny Israely ka nanao taminy hoe mahereza tsara ozy ary fantaro sy izao zay ataonao fa raha mierina ny taonao ozy dia akatra indray ny mpanjakan'ny Siria hiady aminao nampahafantarina dia mimelo ihany tsy janjanona fotsiny amin'izao ny fahavalona dia resy azy fa hanamboatra tetikady hafa indray dia hiverina indray izy dia hiady aminao indray izy dia miomana dia n'izao ohatrany hoe fampitandremana ny olona ny ain'ny feon'i Jehova na inona toe zavatra mitranga fahavalo tsy maintsy misy foana tsy afaka milaza sika hoe mandeha amin'ny marina miverina amin'i Jehova ka tsisy fahavalo anafika fa hafa ny tantanan'i Jehova ny olona mahatoky azy ary mahatonga mpaminany ny teny an'izany dia nimelo tamin'ny Ahaba mba hampisaintsaina ny Ahaba hoe raha azo atao ry Ahaba mpitantana firenena enoy foana ny feon'Andriamanitra jerevo tsara ny mpanolotsainy manolotsaina anao dinio tsara olona matahotra an'Andriamanitra ve mba afantaranao ny zavatra tokony ataonao. 5:17 ary ny mpanompo ny mpanjaka ny Siria taminy Andriamanitra ny avoana ny Andriamanitra izy ireo ozy koa izany no nahareseny atsika vahoaka nge isika ozy hiady aminy eny any tamin'ny lemaka raha tsy ho resitsika izy zany ny zavatra kendreniny Siriana araka ny tenin'ny mpaminany rehefa lasa nandositra izy ireo
de fieritreretany hoe tena tany tendrombohitra nge-tsika nysaka amely azy fa miazo antoka de ny andriamanitra reo de andriamanitry ny tendrombohitra ozy ka na inona ny inona ataotsika ho resy anytsika fa zao avy aloha indray eny atany lemaka no hiady de ho resitsika izy mitady ny fomba rehetra foana ny fahavalo amelezana fihinany tokony atao fiambenana fa misy antony nyzay fiambenana zay satria tena anisan'ny baiky omena amin'ny mpanompon'andriamanitra fa tsy eto am'ty zao tontolo zao ty tena misy fitsarana ke ary ny afatra na lehibe napetraky Jesosy fa tsy misy tika tsy maintsy horavany ty zao tontolo zao ty vola ny fahefana ny voninahitra ravo zany fa misy ny fiainana mandrakizay fa ny afatra mipetraka fotsiny de zao membena nidikan'izay membeny zay meretatory nidikan'izay meretatory zay misy fahavalo isakananao tsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay fa raha mbola ety am'ty zao tontolo zao ty misy fahavalo tady amelanao tsy ananano fandripalemana tsy ahitanao vaolana ka raha metehitra amina olona ianao metehitra amin'ny fahaizanao ianao resy fa mila mihain'ny feon'i Jehova mandrakariva de mbola atao ihany ny antso ampitiavana aokare mba firenena miverina amin'i Jehova marina fa ny fahavalo zay mamely rehefa tafaverina amin'i Jehova tsy atsika miady fa amin'i Jehova voninahitra n'Andriamanitra rery any hivavaka isika misaotranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao indray za tonga aminay de mifeny fitiavana zay mampahery anay mandrakariva mba tsy atonga anay atahotra sy angofotra manoloana ny herin'ny fahavalo zay mamely fa mba hisaintsaina fa mihoatra lavitra ny herin'ny fahavalo ny herinao Jehova Andriamanitra ray matoky sy mino fa fanahinao masina de hiasa ampisaintsaina ny isambatan'olona tsiraray avy mba hifanentana hiverina aminao mba afahanao miditra nitsehitra tompo de misaotra ray amin'ny valimbavaka sady efa ho tanterahanao naneva ny firenena ny anaranao Jesosy amen anao velomina atsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva